nanala ny fahanginana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny alahady 7 Mei ny fiaingan'ny sidina voalohany mitantitra entana fotsiny avy amin'ny kompania Tsaradia. Ainga vavaon'ity kompania ity izao hiatrena ny fikatonan'ny lanitra noho ny amehana ara-pahasalamana. Tamin'ny 7 maraina no niainga ny fiaramanidina ary niazo an'ny Sambava. Lancé a vol tout cargo voalohany zany ny Tsaradia. Opérateur maromaro zany no fa tsy opérateur ray fotsiny no mandefa ny entana 320 opérateur zao no nandefa ny entana androanina ka ny Sambava misy eo amin'ny 150 colis teo dia ino izy iny lasa 3 tonnes 5 no charge ny poids ny entana ny ala teto. Mafy tokoa ny fiatraikan'ity valanaretina coronavirus ity ho an'ireo kompania mpitaterana rehetra ary isan'izany Tsaradia, kompania iray izay misahana ireo sidina anatiny. Hatramin'ny tomboan'ity krizy ity dia nilaza ny tale jeneralin'ny kompania fa very hatramin'ny 3 tapitrisa dolara izy ireo. Nanapa-kevitra noho izany ireo tompon'andraikitra fa hanao fitaterana entana aloha mba ahafahana mampihodina ny orinasa ary hatrehana ireo vola tsy maintsy aloha. Nasiana entana daholo noho izany aloha ireo toerana tokony ho an'ny mpandeha ao anatin'ny TATR 270 iray ity. Ampihodina ny ekonomia ngamba maromarina koa izay tena mbe tanjona koa iny tena dia ampitorina ny orinasa koa moa izay tena ilaina. Tiako marihana fa mihoatra ny 4,000 ny olona ny anileny vola. Mbola faty-atoka manaraka izany azadiny fa reto ny aloha ny ofany na ena moa le fanofana satria tsy misy proplanina mandeha mbola misy tsy maintsy aloha ihany misy apahany kely zany tsy maintsy aloha. Raha ny vinavinan'ny orinasa dia tsy tapaka ny sidina mitondra entana tao aorian'ity sidina santatra ity. Efa miomana ao amin'ny fisokafan'ny lanitra ihany koa i Tsaradia raha ny fanazavana hatrany. Ny eritreritra aloha zany zao pour amin'izao fototsika amin'ny teny zao dia resaka karazana vol la demande le izy zany hoe manangona zay ireo province sy eto Antananarivo ny demande dia en fonction an'ireo demande ireo zay manantanteraka ny vol hoe ndaotsika ho an'ny Dego, ndaotsika ho an'ny Nosbe, ndaotsika ho an'ny Sambava. Amin'ny herinandro aloha zany zay efa mino sy manantena fa farany herinandro eo dia fanao vol indray Sambava sy Dego sy Nosbe. Ity ohatran'le pansement kely antena diavinay mba tena hoe misy fanafody zany afahana mihitsy hoe vao tonga ny relance efa vonony ny Tsaradia. Mety hoe ny roplanina zany mety hovaina na atao zay performance satria nenefa mba le zokonjokony egny ngamba ny azoko lazaina donc mandany kérosène le izy ny entretien technique matetitetika donc raha mba misy hoe zavatra roplanina avao miaraka hoe mety miaraka koa ny hoe izay mba ny omindreny moa ny ilazako azy ny ery Madagasikara groupe. Io andro ihany moa dia efa tafaverina ity sidina santatra ity izay nitatitra entana 4 taona avy any Sambava.